politika mampiasa matoa an-tantsoratra Mariny Andriajoava, Nzavandre Mahefa sy Andry Rakoto Malala. Ny tafan'ny sekretera-panjakana miadidiny zandarmeri-pirenena Omaly eo anatrehan'ny sakasaka natao amin'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Fa afaka misambotra ity filoha teo aloha ity ireo nolazaina fa zandary kely raha toka mandika lalàna izy satria agent de police judiciaire izy ireo. Izahay tsy nalala hoe andeha hividy mofogasy any Mangamila ny filohan'ny Repoblika teo aloha. Tsisy ny teny an'izany ary izahay tsy nalala an'izany mihitsy fa ny fiara mandalo dia fiara takelaka mainty manao véhicule prioritaire. Tsy mitondra marary, tsy hoe aninona fa mandeha fotsiny. Mandeha mafy tsy manaja amin'ny fandaminana nataony zandary. Tsy nampilaza azy ireo ny filoha Marc Ravalomanana fandehoany Mangamila hoy izy. Ny lalam-panorenana ao anatin'ny 2012 dia maneho mazava tsara fa ny olom-pirenena dia manana zo ivezivezy ankalalahana ary olom-pirenena ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ka tsy angatahana fahazahon-dalàna avy amin'ny sega izany satria zo fototra. Misy ihany koa ny lalàna 13 bara ohatraohatra ray nataon'ny fanjakana tetezamita mamaritra ny zon'ireo filoha teo aloha sy ny filoham-panjakana. Mahazo mpiambina maharitra misy 12 iantsoroka ny fiambenana azy sy ny ankohonany ary ny toeram-ponenany. Manana zo hanana passeport diplomatika izy sy ny vadiny. Manana satana diplomaty izany filoham-pirenena teo aloha izany raha raisina amin'ny lalàna io. Ny filoha Marc Ravalomanana nefa dia tratrany raha matahoratra any naiza lehany. Voaza ve ny lalàna raha jerena ny zava-misy. Raha ny zavatra hita mantsy dia tsy fanaovana police de la route tsotra fotsiny no nataon'ireo zandary ireo fa nahazo baiko izy ireo hisavy ary hanao fampirorona ny filoha teo aloha fotsiny. Tsy voainy fa saika isan'andro mihitsy. Isan'izany ny fanarahana trany am-piangonana ity filoha teo aloha ity tany Soavinandriana Itasy volana maromaro lasa izay. Mbola diso koa ny filazan'ny saiko fa fitaratra mainty ny fiara nitondra ny filoha Marc Ravalomanana ary eo aloha izy no mipetraka ka hita mazava tsara hoe izy no ao anatin'ny fiara. Mendrika fanadiova-tena Salainga Marivo tototra izany filazana izany. Mipetraka aloha ny fanontaniana. Inona ny tsy fanaran-dalàna nataon'ireo delegaciona nentin'ny filoha Marc Ravalomanana? Manara-dalàna ve ireo zandary baikona lava anaraka izay alain'ny filoha Marc Ravalomanana sy ireo manara-maso izay miditra sy mivoaka any an-tranony? Endriky ny raha matahora atao amin'ny filoha teo aloha sy ireo mpanohitra amin'ny ankapobeny tsotra izao. Mbola manara-dalàna foana ny mpanohitra hatramin'izay ka ny fampilazana izany fisamborana izany dia tena azo lazaina fa intimidation atao amin'ny filoha teo aloha sy ireo mpanohitra. Ny zava-doza dia tsy mba mahalala menatra mihitsy ve ny sega manao ireny fanehoan-kevitra ireny? Mendrika olona tokony hifeny zandary ve? Efa vavolombelona nahita maso ny maso ivoho raha nahita maso ny fanaovana raha matahora ny filoha teo aloha. Ny zandary dia tsy herim-pamoretana eo ampelantanan'ny sega ka tsy azo terenina nanao ny asa tsy tokony ataony. Tsy misy sega mihitsy andeha hamotika ny fifandraisan'ny zandary sy ny malagasy ary ny filoha teo aloha izay manana asa manokana mifehy azy na dia hitsakitsahan'ny sega aza izany lalàna izany. Tsara mampatsiahy fa i Marc Ravalomanana fony teo amin'ny fitondrana no nanendry ny zandary ho minisitry ny fiarovam-pirenena tamin'ny alalan'ny tompoky General Mbs Zoma. Saingy toterena iady amin'ny zandary ankehitriny. Tena asara-drariny sa baiko politika ny an'ny mpitandro filaminana sasany. Inona no anazavana ilay fandefasana zandary itsikilo sy anaramaso tsy afaravohitra sa ho boriborina amin'ilay hoe ho fiarovana ny filoha Marc Ravalomanana kanefa izy ara-toa tsy ampahafantarina izany. Tao miverina ny tetezamita amin'izao 12 taona ty aoriana. Tsaroana tsara tamin'izany ny fanakatonana ny kianjan'ny demokrasia rehefa tsy zakan'ny fitondrana ny joro izay nitokana azy ihany ny demokrasia am-pilaminana niseho tao anatin'ny tao. Navadika ho vala botanika mihitsy moa izany ankehitriny. Tsy navela niditra teto tanindrazana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana tamin'izany vanim-potoana izany ary amin'izao moa dia raha mahita fa raha maso atraizatraiza ny tenany. Ny fomba fiasan'ny fitondrana nisy tamin'izany ihany no mbola tahafin'ity fitondrana mijoro ankehitriny ity. Ny tanana zatra mitsotra hono tsy afa mivokina intsony. Misy koa moa ilay fomba filaza iray izay hoe kolotsaina raiky tapisaka. Fa nisehona savorovory teny amin'ny fokontany Ambodirano ampefilohany Androany fanalana ny filoha pokotany teo amin'ny toerany sy ny fametrahana ny sefy fokontany Vaovao no nahatonga ny fitokonana. Araka ny voalaza moa dia Androany no natao antsokosoko ny famindrapaefana ka tsy nahafaly velively ny mponina teny antoerana izany. Mialy rary nombana sy Mathieu Prince nanao ny fanadihadiana. Toy izao ny orakoraka ireo mponina teny amin'ny fokontany Ambodirano ampefiloha Androany. Vao maraina izy ireo dia nitangorona manoloana ny birao am-pokotany noho ny tsy fanekena ny fametrahana ny sefy pokotany Vaovao izay tsy nampahafantarina azy ireo mialoha. Antoromaro no tsy hanekena izy ireo filoha am-pokotany Vaovao io raha ny voalaza. Le décision zany vao amin'ny madama ny vadiny monsieur député Rosy
dia nandeha nitondra ny taratasy nakany amin'ny monsieur le député dia nisony avy monsieur le député le izy ho fanalana an'le chef pokotaninay nefa tompoko a vao ray volana sy tapan'izay a na pilote anay fokotanina Ampefiloha Ambody Rano momba ny fiasanay komite sy fiasan'ny komite sy ny fiasan'ny président nandeha député Rosy tsy navita ninina mandaro zay netiny teto aminay tsy navita ninina nandeha koa monsieur le maire laniny 100% nefa ny akehitriny izay vahoaka dia terena vaimanta fotsiny mpitondra anay nefa nidisadisa misy tsy fantatray hoe inona na inona ny analana an'le président anay fa dia nisoloana fotsiny président tolotra eto ny dadan'io a efa nitondra ny Jona ny dadany a efa nitondra dia izy koa mbola hitondra nefa ny Maria koa fa ny sosialy a eto aminay dia fianakaviana anabavo rahavavo mama io président vaovao amin'izao io no mitatana ny sosialy amin'ny popy eto aminay safe zany zay a tsy manana zo ho annay vahoaka fa zo ho an'olo tokana le zavatra mitsangy ety amin'ny fokotaninay ka miorakoraka amin'ny vahoaka hoe tsy ilainay le président vaovao fa manao fitondrana rasisme dia ry zareo mpitondra fanjakana moa vao mainka nanao ny passation tao ambony tao a nangingina tsy mila zavatra tolotra tsony zay mpiloha fidinay vahoaka ny filoha pokotaninay na député ary tsy mijery anay aty valao andeha safidy vahoaka le izy tonga anay io fa zay tsy mila aniva reo efa nitondra daholo ny fianakavinan'ireo varotra ny taninay teto daholo reo atsamin'ny ray aman-drenin'ireo ny dadafaran'ireo ny anadan'renin'ireo fa atao daholo dia tsy ilainay tsony reo fa raha tsy maintsy hipetraka eo zany izy fa izy hipetraka eo dia aloha zaraina roa ny fokotaninay fa zay tsy manaraka anazy amin'ny présidentanay ihany ny arahanay milaza ny tsy anaikatra amin'ny faran'ny fanapahan-kevitry ny solombavambahoaka mapara voafidy tena ny toerana io ireo mponina no mafisin'izy ireo fa hitoy hatrany ny fitokonana raha tsy misy ny fandraisana andraikitra taony ny fitondram-panjakana nezaka nanantona tao amin'ny bureau am-pokotany angata-panazavana mikasika ity tranga-ty moa izahay tamin'ny fotoana nandalovana teny an-toerana saingy tsy nahatratra tompona andraikitra fa tsy mbola nivay ihany koa moa hatramin'izao ny olana ny orinasa mpikojakoja lalana eto Madagasikara tsy mbola naloha ny fanjakana mantsy ny volan'izy ireo nandritra ny asa izay natao ny taona 2024 nampiantso mpanao gazety indray izy ireo any Androany teny Ambojatovo ary manambana ny tokona raha tsy mbola mivao anatin'ny herinandro ny olana fa nampanazavana ireo amin'ny sary sy rindran-tsary ny tahiry ny aina ny 5 janoary teo no efa nanao fitakiana ireto orinasa mpikojakoja lalana ireto efa mambolana maro tao alohan'izay mantsy no efa tsy naloha ny fanjakana ny volan'izy ireo nandritra ny fikojakojana ny lalana nanerana ny nosy izay niarahan'ny asa tamin'ny fond routier 2024 hatramin'izao tsy mbola naloha ny fanjakana ihany anefa ny volan'izy ireo manodidina ny 300 ny orinasa manerana ny nosy voakasika ity tsy fandraisam-bola ity ary mitentina 3 miliara ariary ny vola tsy voaloha manoloana ny tenin'ny prime ministre teny amin'ny assemblée en visioconférence tamin'ny talata dia manome an'izao fanazavana izao izay entreprise mpikojakoja lalana novatsiny ny farote vola voalohany dia niteny izy hoe misy facture tsisy PV na réception ny facture andriamatoa prime ministre dia stipulé ao anaty contrat fa afaka manao facture izay tasement isam-bolana ary ankoatran'izay dia 70% andreo asa reo dia efa réceptionné provisoirement daholo faharoa ny teny ianao andriamatoa prime ministre hoe misy marché fictif reo misy tsy manara-dalàna reo asa reo tompoko dia ministère travaux publics manaraka an'ireo akaiky misy mpiasa avy ao amin'ny ministère ao amin'ny centrale miréceptionné sy mijery an'ireo misy mpiasa ny direction régionale travaux publics miréceptionné sy mijery an'ireo akaiky ko eto andriamatoa filoha dia miangavy anao zahay tsy ny any atsimo ihany no mijaly sikery tsy ny mpianatra ny université ihany tsy mandray vola tsy ny paramedy ihany no tsy mahazo vola fa reto orinasa malagasy ary mpiasa malagasy dia efa tena mijaly efa nisy maty tapaka lalandra misy tsy mihinan-kanina intsony misy tsy salama dia misy ihany koa no efa miditra tribunaly noho tsy fahaloavan'izy ireo ny volan'ny fournisseur ny vola amin'ny banky tsy onona fotsiny amin'ny fitakiana araka izany ireto mpiasa ireto fa manambana ny roso amin'ny dingana ambonimbony kokoa ka eto zany zay dia
manome fehim-potoana ny fitondram-panjakana mba hamany olana ao anatin'ny herinandro satria dia anao hetsika mafimafy kokoa noho izao zay zany raha ohatra ka tena mbola tsy voavaly ny fitakianay iantso ny namanay rehetra zay any amin'ny province ary tena ilatsaka andalambe ary rehetra zay dia te mba tsitona ny sain'ireo mpitondra rehetra hoe move voatery ilatsaka andalambe foana vo azo le fitakiana fa manateny zay fa olon-dehibe ray aman-dreny ireo tompona andraikitra tsy azo kajiny ka mba hamaly ny fitakianay. Efa maro moa ny dinganana nataon'izy ireo toy ny fametrahana fitarainana tamin'ny banky iraisam-pirenena, ny vondrona Europeanina, ny PNUD, CFFKM, saingy izao tsy mbola nahitam-baholana izao hatrany. Ho any amin'ny faritra kosa indraisika tamin'ity vaovao manaraka ity dia nitoy androany ny fitokonana nataony mpandraharahan'ny Université any Mahajanga. Efa nisy moa ny fifampiresahana teo amin'izy ireo sy ny tompon'andraikitra saingy tsy nahafa-po azy ireo izany. Milaza ny tsy anaiky hatramin'ny farany araka izany ireto mpiasa ireto raha tsy azo izay tombontsoa tokony hositrahan'izy ireo izay. Samy mamonjy. Nitoy androany fitokonana eo anivon'ny mpandraharahan'ny Université eto Mahajanga. Fitokonana izay efa nomanina ary efa nafantarin'izy ireo herinandro lasa izay. Nanakatona avy hatrany ny toeram-piasana izy ireo teto amin'ny Kakal Mahajanga be ny androany. Raha tsy misy ny vahaolana maritra amin'ny fanjakana dia mbola mitoy ihany tolona araka nambaran'izy ireo. Hatreto aloha nisy ny tatitra izay nataon'ny solitena avy nandrempohitra Madagasikara nefa dia tsy nahafa-po an'izy ireo izany tatitra izany. Zay avy tany Antananarivo nitondra vaovao zay amara zay mpiasa fa ny vaovao zay tonga eto am-pelatananay ny voalohany mbola tsisy zavatra azo naresina hatramin'izao, mbola tsy nahazo vola zay hatramin'izao. Faharoa ny teknisité zay efa nisitrahana eto anatin'ny taona maro dia mbola mifoana ary tsy hanefan'izany izy ireo. Izany dia misy arrêté d'exécution zay nakatafin'ny filakevim-batana ny Université de Mahajanga. Ko ankehitriny zany mbola manamafy ny mpiasa fa takina io indemnité de technicité io tsy misy fepetra ary tokony aloha ara-dalàna miaraka amin'ny karama ihany koa ary sokajiny mpiasa ho finiavana anao zavatr'asany tsy fanefana an'izany zay efa misy arrêté d'exécution kanefany tadjoefena ho atao aiza raha vola io zay manana arrêté de maintien mitazona azy tokony masitrahan'ny mpiasa zany. Misy ny procédure mandeha amin'ny ministère hanao décret fa zany procédure zany tsy zavatra ny androany androany fa ny mpiasa mosary efa tsy nandray karamarany tamin'ny volana Mai efa isasaka tao volana Juin mila vola ny mpiasa fa mbola tsy nahazo vola teto. Mitoy hatrany ny grevy amin'ny alatsinainy ho avy izy. Zafady karama tonga foana fa 25% tsy ekentsika mandrakizay mihitsy natinentsika ihany koa mbola voarina ankatsika miandry ny fanjakana ihany koa ny bourse ebonivy mpianatra eto Mahajanga amin'izao fotoana izao. Asa laha iza no volinao voalohany ny mpandraharahan'ny université ve sa ny mpianatra izay mitaky ny bourse 10 volana izay tsy azo ihany koa? Fa efa hita miamavitrika moa ny olona tonga manao vaksiny amin'ny toerana natokana ho amin'izany raha ho any eto Antananarivo manokana. Nampahafantatra ny mikasika ny ity vaksiny tonga eto amintsika ity ny solitenan'ny UNICEF nandritra ny tafa nataony tamin'ny mpanao gazetinay ho an'ny androany. Nambinitsoa velositraka sy tokra marola. Tompona andraikitra amin'ny fahasalamana ny tsirairay ka ilaina trano manao fiarovana hoy nambaran'ny solitenan'ny UNICEF. Mananjo isitraka vaksiny avokoa ireo rehetra afaka manao izany ary tsy hanavahana na saranga na fiaviana na antoko. Fitaratra hoy izy ireo olona sahy nampafantatra sy nampiseho fa vita vaksiny. Le vaccin Covishield est un vaccin parmi les vaccins reconnus par l'Organisation mondiale de la santé. Donc c'est un vaccin comme tous les autres vaccins qui protège
qui va permettre de sauver des vies, qui va permettre d'empêcher les formes graves. Les vaccins sont des outils qui vous permettent d'avoir une meilleure santé. Il est libre à tout un chacun de se faire vacciner ou non pour ce vaccin-là. Donc à chacun son choix. Moi, je me suis fait vacciner. Mon choix, c'est d'être en bonne santé. Mon choix, c'est de préserver ma santé et de rester en vie. Mon choix, c'est de ne pas me retrouver à l'hôpital avec des formes graves et de me préserver pour ma femme, mes enfants et ma famille et mes amis. Je recommande à tout un chacun, ceux qui peuvent le faire, ceux qui n'ont pas des problèmes médicaux, qui seraient susceptibles qu'ils ne soient pas vaccinés, que ceux qui le veulent se fassent vacciner pendant que le vaccin est encore disponible. Raha somary narisarisa ny olona tonga nanao vaksiny teo aloha dia hita fa tena nitombo izany amin'izao. Naharesy lahatra ny ankamaroan'ny olona tonga nanao vaksiny ny finiavana naseho ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ka nanentana azy ireo hanao vaksiny. Teo koa ireo teo anio fitaratra eo anivon'ny ankohonany sy ny fiarahamonina manoloana ny ilana izay fiarovana izay. Sahala amin'ny filoha teo aloha zao nanao ohatra izy hoe tsara ny manao vaksiny dia izay zany nandrisika nanao. Ilaina aloha le fiarovan-tena zany izay ny tena tsara indrindra ary mba fitsinjovana koa no avy tsy fantatra ny izy hivoakantsika pitsy hoe ahoana indray mety fivoaran'ny ty zany raha ahoana. Mety tsisy nandeha tao ohatrany dia ny tena no mandeha satria raim-pianakaviana dia ohatra eo amin'ny fiarahamonina koa izay ny tandrona nanaovana ny vaksiny. Mba tsy ampirongatra be ty aretina ty dia entanitsika rehetra hanao fiarova-tena. Tsara aloha zany miaro tena voalohany indrindra matoa ny manam-pahaizana zay rehetra mpikaroka mahita hoe ilaina ny fiarovana dia aleo miaro tena tsy isatra ny miaro aloha voalohany indrindra. Hita vaksiny zao aloha dia tsy maninona ny tena mo sportif misy mampitaotra hoe mahafaty ny vaksiny olotrao fa ity zany nanisy tsy natahotra zany ny tena tsy natahotra ny tena efa vonona amin'ilay vaksiny. Nahazo tombo manokana i Madagasikara raha ny fatrana farana no asindresaka antony tsy namparisika ny olona nefa ny tsy nanaovan'ny filoham-pirenena sy ny praiminisitra vaksiny. Amafisina trana nefa fa ilaina ny vaksiny fiarovana amin'ny valanaretina Covid-19 na iza nanao na iza tsy nanao hoy ny nambaran'ny solitenan'ny UNICEF. Fa efa tafiditra tanteraka anatin'ny vanim-potoana ny ririna moa isika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao mbola mitoetra hatrany ihany koa anefa ny Covid-19 ka ankoatra ny fampitomboana ny hery fiarovana sy ny fikajiana ny sakana ara-pahasalamana hoy ny mpitsabo dia ilaina ny fanaovana vaksiny fanefitry ny Covid-19 sy ny fanefitry ny valanaretina. Nzavandre Mahefa sy Tokra Marla. Mbola maro amin'ny malagasy no misalasala no vaksiny fanefitry ny valanaretina Covid-19 amin'izao. Maro no antony mety mahatonga izany hoy ny mpitsabo kanefa ilaina ny fanaovana io vaksiny io mba hampitombo ny hery fiarovana ao anatin'ny vatan'olombelona. Tafiditra anaty vaninandro mangatsiaka raha teo isika eto Madagasikara amin'izao ka ilaina ny fanamafisana ny hery fiarovana ao anaty. Zava-baovao moa zany le retina ty sy ny vaksiny dia izay mba tonga ny loatra mbola mienoeno aloha hoe mbola ahoana mifandeha fa dia tanina zany ny be sombara no vaksiny satria io fomba anankiray afahana miatrika koa ty retina Covid-19 ty sady zao vao manomboka ny andririnina zao androany zay nangatsika be misy telandro ary ny rehefa ririnina andro mangatsika no tena mirongatra ny aretina taovy-pisefona manomboka miserisery mikokoaka maretenda ny aretinify sy ny hoe gripa ozytsika gripa madinidinika nefana raha mbola eo ny Covid-19 dia izay fomba fisehoana gripa zay dia tonga dia everina foana hoe miatrika ny Covid-19 foantsika na ny marary any an-trano zany na izay dokotera mitsabo moa zany dia efa zay daholo dia efa manombonomboka iny zany le izy. Ilaina ny fihinanana sakafo ara-pahasalamana, ny fanaovana mafana ary ihany koa ny fanaovana fanatanjahantena. Tokony hanaja ireo fipetra-pahasalamana hatrany kosa nefa ireo olona vita vaksiny hoy hatrany ny mpitsabo. Na vita vaksiny ary tsika dia manao ary vavaorona foana satria vita vaksiny tsika le hery fiarovana no ananantsika fa tsy midiky zany hoe tsy mahazo miditra amintsika intsony ny Covid-19 afaka miditra amintsika izy dia avetsika mety mamindra indray avy eo any amin'ny olona fa tsika fotsiny zany tsy vo satria manana hery fiarovana no na hoe tsika koa tsy tonga amin'ny forme grave mety lasa hoe tsika zany le amin'ny antsoina hoe porteur sain.
fa nampafantarina tamin'ny mpanao gazety androany teny Besarety ny makasika ilay tetikasa PADEV na ny programme d'appui et de développement des villes d'équilibre tetikasa fampandrosoana ny tanan-dehibe eto Madagasikara izy izay toana ny AFD na ny Agence Française de Développement vola sary sy rindran-tsary ny tahiry aina. 3 tapitrisa euro ny famatsim-bola azontsika avy amin'ny France amin'ny alalan'ny AFD anatanterana ny tetikasa PADEV. Ny 5 tapitrisa euro amin'io dia indraminy. Ny 2 tapitrisa euro kosa ny famatsim-bola. Miampy 4 tapitrisa euro avy amin'ny fanjakana malagasy. Tanan-dehibe enina no isitraka ny tetikasa: Antsiranana, Fianaratsoa, Toliary, Mahajanga, Antsirabe ary Toamasina. Fampivoarana ny tanan-dehibe ny tetikasa PADEV izay misehatra amin'ny lafiny 4. Tetikasa PADEV zany misy composante 4. Infrastructure, tsena, plan d'urbanisme directeur na des détails et renforcement de capacité de formation. L'infrastructure amile tanàna teno any Antsirana antsika mamboatra lalana, mamboatra zaridaina. Ny tsena mamboatra tsenam-bazary kely tsika dia mamboatra abattoir. Ao Fianaratsoa tsika namboatra lalakely maromaro en vieille ville, namboatra ny lakanosy dia misy drain principal zay mamaky vaky tanàna namboarina. Ho an'ny tsena moa zany dia misy any Anjoma sy Besirolotra. Any Toliary tsika lalana kokoa no betsaka natao, les rocades extérieures, ny route Ambohitsabo, ny route Antaravay, train central. Ny tsentsika namboatra ny Skama sy Sanfil. Miisa 12 ny tetikasa ao anatin'ny PADEV izay azo famatsim-bola ao anatin'ny 12 taona. Mahery ny 9 kosa ny olona isitraka ny tetikasa amin'ireo fokontany tena sahirana. Eo amin'ny vaovao tapatapany kosa indray sy dia nitrangana loza ampifamovoizana androany maraina teny Tsaramasay Ankazomanga. Fiara Starex iray no nifandona tamin'ny lamasinina. Araka ny loharanom-baovao dia tao anaty fitohanana no nandalo io lamasinina io ary efa tany amin'ny 200 metatra no nampaneno Anjomara saingy mbola nisisika ihany ny fiara ny famoivoy. Rehefa nanakaiky kosa ilay lamasinina dia nijanona avokoa ireo fiara ho any Ankorondrano. Ny rosany kosa avy any Ankazomanga. Ka ity fiara Starex ity no tratra farany. Tsy nisy kosa ny ainana fohy na ny naratra saingy nahitana fahasimbana ny fiara. Entanina trano rehetra anaja toy ny anakandriamaso ireo lalàna mifehy ny fifamoivoizana, ny fitandremana rehefa eny an-dalana ary ihany koa ny tsy fandehanana mafy. Latokana raha teo ny aina ka misoroka toy izay mitsabo. Eo amin'ny vaovany maresaka iraisam-pirenena dia ao anatin'ny fitadiavam-bahaolana amingorana tanteraka ny valanaretina Covid-19 amin'izao ny firenendehibe mivondrona ao anatin'ny G7. Isy ny fivoriana izay ho tanterahin'izy ireo amin'ny ity farany herinandro ity ary tanjona amin'izany ny anapariahana ny vaksiny fanefitry ny Covid-19 ho an'ny firenena mahantra sy andalam-pandrosoana. Njahavandre Maheva sy Andry Rakoto Malala. Tanjon'ireo firenendehibe mivondrona ao anatin'ny G7 ny anapariahana ny vaksiny fanefitra ny valanaretina Covid-19 ho an'ireo firenena mahantra manerana an'izao tontolo izao. Taozom-baksiny mitentana 2 miliara no ezahan'izy ireo aparitaka manabatapitra ity taona 2020 sy 2021 ity araka ny tapaka tao anatin'ny fivorian'izy ireo izay nanomboka androany. Efa nanambara raha teo ny filoham-pirenena Amerikanina fa hanome taozom-baksiny 100 tapitrisa ho an'ireo firenena mahantra miisa 27 aty Afrika. Tanjona ho izy ny tsy iverenana ny valanaretina Covid-19 itsony ho amin'ny taona 2020 sy 2021. Tsy maintsy mampiato ny patanty alohan'ny mpamokatra vaksiny kosa nefa ireto firenendehibe ireto mba hamora ny famokarana vaksiny faran'izay haingana. Samy ezaka anao izany avokoa araka izany ireo firenendehibe ao anatin'ity vondrona G7 ity izay misy any Allemagne, Canada, États-Unis, France, Italie, Japon ary Royaume-Uni. Ankoatra izay, isanodiny andreto firenendehibe ireto mandritra ity fivoriana ity ihany koa ny fiovaovany ny toetry ny andro manerana an'izao tontolo izao. Eo ihany koa ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo mitranga ao Etiopia amin'izao fotoana izao izay anaovany io antso amin'ireto firenendehibe ireto. Fa androany kosa moa androany Zoma no hanomboka ny fifaninanana iadiny izay ho tompon-daka ny Europa ho an'ny taranja baolina kitra na ny Euro 2020 izany. Efa somebiseby avokoa ny mpanaraka ny baolina kitra maneran-tany. Italia sy Turquie no anokatra ny lalao any androany izay tanterahina ao Rome. Manjava Andre Mahefa sy Andry Rakoto Malala hatrany.
Italia sy Turquie no anokatra amin'ny fomba ofisialy ny lalao fifaninanana edina izay ho tompon-dakany Eropa amin'ity taona 2020 ity na ny Euro 2021. Anomboka androany 20 Jona ary farana ny 20 Jolay ho avy izao izany. Misy 420 ireo firenena mandray anjara amin'izany izay mizara ho vondrona enina. Ao anatin'ny vondrona A no misy an'i Italie, Suisse, Turquie ary Pays de Galles, Belgique, Russie, Danemark, Finlande kosa ny ao anatin'ny vondrona B. Ao amin'ny vondrona C no misy an'i Ukraine, Pays-Bas, Autriche ary Macédoine du Nord. Angleterre, Croatie, République tchèque ary Écosse kosa ao amin'ny vondrona D. Ao amin'ny vondrona E no misy an'i Espagne, Pologne, Suède ary Slovaquie. Ny ao anatin'ny vondrona F kosa no tena andrasan'ny maro satria dia tafiditra ao i France, Allemagne, Portugal ary Hongrie. Anio amin'ny folora alina no anarahantsika eto Madagasikara io lalao fanokafana io izay atao ao amin'ny Stade Olympico ao Rome. Ampiavaka izany ny fanomezam-boninahitra sy ny fanatrihan'ireo kitan'ny baolina kitra italiana fahiny dia Francisco Totti sy Alessandro Nesta. Eo ihany koa ny fisihana sy maro samihafa izay ataon'ireo mpanakanto any an-toerana. Fa amin'ny 7 ny volana Jona izao no feno roa taona sy tapany ny fitondrana Rajoelina. Maro anefa ny fanontaniana mipetraka manodidina izay fempitom-piasana izay. Tena manana ny programa sy ny tanjona mazava ho an'ny firenena ve ity fanjakana ity. Inona tokoa ny programa mpanjakana lavitrezaka sy mitsinjo lavitra mba mandiha amin'izao fotoana izao. Ny filoham-pirenena teo aloha Marika Ravalomanana aloha omaly raha nitafa tamin'ny mpanao gazety tena nambara fa miiba tanteraka ny fitantanana ny raharaham-pirenena ankehitriny. Njava Andremaefa Andry Rakoto Malala. Tsy fatara mazava intsony izay tena programa irenana amin'ny fampandrosoana eto Madagasikara fa tao mandeha amin'ny kianjoanjo na navigation à vue sisa ny fanjakana. Ireo velarany teo 12 no tradradradraina fa fampandrosoana Madagasikara aza tsy misy miainga hatramin'izao. Mahazendana mihitsy ny mahita tompona andraikitra sasany eto amin'ny firenena izay kely fotsiny sisa no tsy ilazan'izy ireo fa efa toy ny paradisa no iainana eto Madagasikara. Ny resaka foto-dravitra samitsangana ny viditsoloka lazaina fa tsy mihetsika. Misongadana be loatra nefa ny tsy fidy vitsaranga izay misy eo amponina vitsanisy ampanefoefo sy ny maro anisa anatin'ny fahantrano. Ny sampandrarahan'ny firenena mikambana momba ny fampandrosoana ny PNUD aza namoaka tatitra tamin'ny volana Aprily 2024 fa ao anatin'ny firenena 130 manitra indrindra isika eto Madagasikara. Laharana fa 720 aty Afrika ary fa 120 amina firenena 20 maneran-tany. Tsy misy intsony ireo sehatra miainga eto Madagasikara. Ny vidin'entana ilaina amin'ny andavanandro dia tsy mitsaha mitombo kanefa ny fahiva-mividy tsy mitsaha mitotongana. Ny tsy fandriam-pahalemana mangony fotsiny. Ny mpisera lavanilina mitomany. Na intsy ny filoha Marika Ravalomanana raha nanontaniana ny zava-bitan'ity fitondrana ity naritra izay roa taona sy tapan'izay fa miiba raha io fitondrana io. Negatif gamany. Tsy tia mibetsaka ankoatran'izay a. Samy mahita tsika. Mahatonga amin'ny negatif le aretina mbola tsy voafeh. Ino tena zava-toika dia le olona mimahantra dia lina koa le anankiray ny sécurité mbola tsy milamina dia tsy hitako izay nanao test atao 5/20 sa atao hoanina fa dia négatif fotsiny. Tsy tokony ho sakana ho an'ny fanjakana Rajoelina intsony ny valana aretina Covid-19 izay natao fialokalofana foana tamin'ny tsy fahavitan-javatra teto. Efa tena tafiditra anaty fahantrana lalina i Madagasikara kanefa mbola tezaina sy zarina amin'ny santionan-javatra mamiratra foana. Izany tokoa ve le hoe fandrosoana sy fampandrosoana eto Madagasikara. Efa tsy mahamenatra n'ity fitondrana ity intsony ny laingalainga sy ny tsy fitazomana ny teny nomena. Aiza ho aiza moa izao ny PEM ilay ambara fa programa mpanjakana tena navitra ny Madagasikara no resahana tamin'ny faraparan'ny taona 2024 sy ny fiandohan'ny taona 2024 iny. Ny 20 Janoary 2024 no nolazaina fa hampahafantarina amin'ny fomba ofisialy ny PEM. Tonga ity ny volana Jona, aiza ho aiza ny toyiny. Aiza ilay hoe tsy mila trosa mpamatso vola mahazatra eto izay nolokalokaina nandritra ireny fampelezan-kevitra tamin'ny taona 2024 ireny saingy inona no ataon'ny fanjakana amin'izao. Ny lalam-panorenana sy ny lalàna velona indray aza no hitsaikitsahiny. Porofo mitohaka amin'ny tenda ireny antozay sy fanenjena ny filoha Marika Ravalomanana ireny. 17 taona ty aoriana dia mbola mifaninana amin'ilay mpitondra iray teo alohany ihany ny mahamaky an'ity fitondrana ankehitriny ity. Tsy ny fanesorana malagasy anatin'ny fahatrana sy ny ady amin'ny valanaretana Covid-19 ny masony. Rarany loatra raha noty ambanin'ny ohatra no nomeny filoha Marika Ravalomanana an'ity fitondrana ity nandritra izay roa taona sy tapany tantana ny firenena izay.
fa ny vaovao anisan'ny songadina ho any androany any koa moa dia ny fifamindrapahefana teo amin'ny filohan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana teo aloha dia Jean-Éric Rakotoarisoa sy ny filoha vaovao Florent Rakotoarisoa izay natao teo anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana Ambohida. Sary sy rindrany sary ny Tahiriny Aina. Nandray ny toerany amin'ny mahafilohan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana azy androany i Florent Rakotoarisoa. Izy indray araka izany no hitantana ity androm-panjakana ity mandritra ny fito taona. Raha efa nandray ny asany kosa izy sy ny mpikambana vaovao aminy ny alakamisy fahavalo ny volana aprily. Tontosa soamantsara ny fifamindrapahefana teo aminy sy ny filoha teo aloha Jean-Éric Rakotoarisoa. Raha nalaza ny fehezany teny hoe azo raisina fa tsy mitombona tamin'ny fitantanana teo aloha dia nanamafy kosa ny tenany fa tsy izay tia ny mpanolotra azy ireo intsony no atao fa ny mifanaraka amin'ny lalam-panorenana. Ato dia efa nanao fianianana sy jery hoe avy any amin'ny assemblée nationale no nahatonga anahy ato na avy any amin'ny président nahatonga ahy ato sadia zay tian'ireo nanolotra no atao fa tsy izay tsony ilay izy fa dia fiazahana zany no atao ato mba hijery amin'ny fomba tsy miangatra ny lalam-panorenana ary ny lalam-panorenana ihany. Miaiky ary ve izany izy fa nisy ny fanomezana baiko nataona olona ambadika tamin'ireo mpikambana teo aloha. No mafisiny ihany koa fa ho tsaraina avokoa ny taratasy fitoriana voarin'ny HCC rehetra. Na ao azo raisina tsy mitombona io araka ny teneninareo zay dia tsy maintsy mitsara an'io izahay fa voandroany ingeny mandray asa zay le izy hanay zany na tsy zany dia efa nisy ihany no natao teo alohaloha teo vitsivitsy zay natao fa zay ataoko hoe vary mangatsiaka tratranay ao dia tsy maintsy hoe zana zany tsy maintsy tsy misy hoe aritra ela be zany. Fa anisan'ny teraka resabe ihany koa moa ny mikasika ny fiverenany ity filohan'ny HCC vaovao ity tetỳ Ambohida. Raha araka ny lalam-panorenana tokoa mantsy dia fito taona tsy azo avaozina ny fitantanany mpikambana amin'ny HCC. Fa na folo taona talohany tsy amin'ny lalam-panorenana ity fa tamin'ny convention du 31 octobre zahay izao dia anisan'ny potany zafelibera tamin'izany fotoana zany ka aza fangaro ny fipetraka le raha fa raha amin'ny lalam-panorenana ity dia mbola tsy tato aho fa ny taloha no ka izany hoe le fomba fiasa ato dia efa izy zay teneniko zay zany fomba fiasa ato ny ato no tena asa tena mazana dia rehefa tonga ny fifidianana. Ninany izany. Fa natanteraka valandresaka ho an'ny mpanao gazety ny antoko humaniste écologique androany teny Nanisana. Lohahevitra maromaro no noresahana tamin'izany ka tafiditra tao anatin'izany ny mikasika ny sata amin'ny feny mpanohitra eto Madagasikara lalàna izay tokony ampiarina araka ny nambarany ity atoko ity. Miary Rary Nombana sy Mathieu Prince. Nitondra ny heviny momba ny raharaham-pirenena ny antoko humaniste écologiste. Anisan'ny teboka notsindrin'izy ireo ny lalàna mifeny mpanohitra. Nambarany fa tsy tsara noho ilay lalàna 240 tsipika 330 ity tolo-dalàna PL aotra ray tsipika 720 izay nolaniny ny anteny miarandolona ity. Nilaza hatrany izy ireo fa tokony izay resy voalohany no lehiben'ny mpanohitra. Aminay aloha dia tsy tsara no le taloha zay navoaka tamin'ny 2013 mihitsy ty lalàna ity satria miena ao anatin'izany ny accès à l'information zay anisan'ny zoa an'ny opposition zany ary manaraka izany koa ny amin'le resaka hoe tsy maintsy olom-bafidy ny chef de l'opposition dia aminay zany dia tokony raha ny lojika politika aloha dia tokony les meilleurs perdants tamin'ny fifidianana ihany no chef de l'opposition kanefa rehefa io no lalàna lany eo dia tokony ampiasaina zany io fa tsy hoe tsy mety raha ohatra efa apetraka le statut de l'opposition dia hoe ho lavina fotsiny raha miteniny atoko politika sasany amin'izao mitsipaka an'io lalàna proposition de loi ny statut de l'opposition io dia zay dia manentana hoe andao ampiasaina jerena ny maromaro tsiraisana ahafahana miady ho an'ny firenena amin'io ho fampandrosoana sy dia ampiarana ny demokrasia. Nanaty trandratra ny antoko humaniste écologiste fahasalovan'ny filoham-pirenena irery ny fitantanana ny firenena no amafisiny fa mila olona mahay miara-miasa sy mifanohana ary resy lahatra amin'ny vina no mitantana ny firenena. Tokony le fomba fanaovana politika mihitsy le fitondrana ny raha-pirenena mihitsy aloha no vainy
fa raha évaluena le asan'ny gouvernement nefany tsy de tena hita hoe ny asa fa le olona ray ihany ny tena hita misongadina aminay zany de tsy mety ary ny anay de mametsaka foana zay hoe tokony ekipa no mitondra firenena fa tsy hevits'olotokana na nofinofin'olotokana ary zay no mananay de nizao sahady ary averimberinay foana fa tokony miomana amin'ny indrindra ekipa manana idéologie mitovy idéologie voavolavola iarahana no mitondra de zay zany raha ohatra misy remaniement io tokony andiny tena daholo ny mpitondra fanjakana mpitondra firenena fa tsy ny gouvernement tany valeny satria tsy de hita akory fa olotokana ny tena manao ny zavatra eto amin'ny tany sy ny firenena. Teboka enina no novelabelarany antoko androany ka anisan'izany ny vondrom-bahoaka paritra Itsinjaram-pahefana ireo raramafana Antoliara ary ny vidim-piainana. Ny vaovao manodidina izay lalàna izay hatrany dia nitondra ny heviny ihany koa amin'ny alalan'ny fampiaran-dalàna eto Madagasikara i Arletra Marson omaly Arletra Marson moa dia mpahay lalàna iraisam-pirenena ka isany notsindriny manokana tamin'izany mahakasika ny sata amin'ny feny filoham-pirenena teo aloha amin'ny tany sy ny firenena. Germain Menjanahary Manora Ndremalala. Ny fitondrana tetezamita no nanoratra sy namoaka ny lalàna 3 tsipika ohatraohatra ray lalàna izay mamatra ny sata manokana mifeny filoham-panjakana sy ny filoham-pirenena teo aloha. Mbola miatra hatramin'izao io lalàna io hoy Ramatoa Arletra Marson izay mpahay lalàna iraisam-pirenena no amafisiny nandritra ny fampiresahana taminy fa fafambaraka eo anivon'izao tontolo izao no mahazo any Madagasikara manoloana ny zavanitranga tamin'ny filoha mahakaravalmanana ireny. Misy lalàna io miaro azy miaro amin'ny président nahoana tsy ampiarina le lalàna manina kitikitiana ny tranony izy zany natao hoe fanisakitsana ny zoa ny mandeha ka lalàna naizanaiza leny liberté d'aller de venir zony zany tsy azonao kitikitiana mihitsy izy. Voalohany faharoa volazany tsy ny lalàna tsotra ihany fa lalàna iraisam-pirenena milaza hoe tsy manana zo mihitsy ianao de manina moa izy mandeha ny tranon'olona de miambina tranon'olona raha tsy misy tiako vanga izy ty olona mpangalatra en plus de ça olona président de république ave no atao an'izany teo aloha tsy mety zany sina tena fanisakitsana ny zoma citoyen azy indrindrandrindra fa zoma président azy no azy izy ataovy ampiaro aingany ny lalàna momba an'le hoe olona 12 hoe tsy zay moa hoe miambina azy sinkarazany zany tokony nareo ampiarina fa tsy izy nandeha tsikilovina isa minitra iny tsikilovina maraina hariva ataona ohatrany de hoe izy no hoe andatsa bomba ianareo ny no avy amin'ny bomba nareo fa tsy izy aninona moa izy de hovizana fotsiny nareo fa ohatrany marina ihany le tenin'ny sasany hoe misy fatahorana le izy misy fatahorana ny président io ary ny vahoaka efa manomboka tezitra tsy isy lalàna momba ny vahoaka mihitsy na kely ary tsy isy lalàna momba ny démocratie mihitsy na kely ary fa lalàna antidémocratique anticonstitutionnel sady azo lazaina fa hoe misy violation répétée de la constitution fantarao moa ny violation répétée de la constitution passible en déchéance en président de république de zavatra zany rehefa jerena daholo ny lalàna rehetrarehetra miseho sy mitranga eto Madagasikara de lalàna iarovana ny fanjakana eo an-toerana fa tsisy zavatra hafa. Ny vaovao mahakasika ny Îles Éparses dia voarakitra ao anatin'ny gazety mpanjakana frantsay ny Jona lasa teo ny didim-panjakana mamaritra ny nosy sambatra na ny Île Glorieuse lasa valan-javaboary fa 70 frantsay nitondra ny heviny mahakasika ity tranga ity moa androany ny antoko otrikafo Germain Menjanahary Manora Ndremalala. Araka ny andehan-dahatsoratra navoaka ny aino manjery vahiny iray androany dia lasa valan-javaboary voajanahary ho andry zareo frantsay ny nosambatra na ny Île Glorieuse izay ao anatiny Îles Éparses. Nivoaka ny didim-panjakana mikasika izany ary voasoratra anatin'ny gazety-panjakana frantsay ny fahavalo ny volana Jona lasa teo. Aiza ho aiza izany ny fitakina nataon'ny fitondram-panjakana momba ireo nosy manodidina fa mpanantenana nataon'ny filoha rajoelina ihany koa ny hoe tsy maintsy iverina any Madagasikara ireo nosy ireo mialoha ny 24 ny volana Jona. Eritaona dia aoriana lasa valan-javaboary frantsay ny nosy sambatra
ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe tena miady amin'ny nosy ho an'ny Madagasikara ve ny filohampirenena malagasy? Ny mpitondra fanjakana atsika ve tena vonona tokoa anao an'le ady hatramin'ny farany, sasanatry vava ny tsapatsapa fotsiny dia rehefa hitany ny alalin'ny rano dia miemotra izy. Izay zany le satria raha mbola amin'ny fazina négociation tsika, ny frantsay tsy mipetraka fa manao ny fomba rehetrarehetra hitazomana an'ireo nosy ireo ankoatran'ileo izy sisy la France dia zao zany zao ny tatairahany zareo mihitsy hoe atao valanjavom-boary manokana glorieuse. Fitondram-panjakana nefa fetsakilany mangina, ilio mangina io zany tsy fantatra hoe manao paikady mangina ve zay somary tsy nohonay loatra sa misy koa le fomba fiteny malagasy hoe manaiky matotsy miteny. Raha tsy ahivina dia efa nisy ny fanaterana tolo-dalàna izay nataon'ireo antoko politika mba ahafahana miady amin'ireo nosy ireo. Tsy vonona niady amin'ireo ny mpitondra antsika, hoy ny antoko otrikafo. Raha misy olona tokony hetsika mafy amin'ny ady amin'ireo nosy malagasy ireo, solona vaoaka maro misy mangina nefa ry zareo tsy vitany mangina ry zareo tsy niraisiny zareo kory nge zay tamin'iny efa fotoana efa vita. Amin'izao fotoana izao ny antenimiran-doolona azotsika lazaina hoe 100% raha reo parlementaire reo. Azo atao tsara koa nefa ny manao ny atao hoe diplomatie parlementaire, tsy voatery hiankina amin'ny exécutif. Namoaka ny décret iny tamin'ny journal officiel ny frantsay makasika ny nosy sambatra na glorieuse. Ho sako ary ve ny mpitondra fanjakana hamaly an'ireny fahasahina tafaroatra na fanitsakitsahana ny fiandrianan'ny firenena malagasy izay ataon'ny firenena frantsay ireny. Miandratra valiteny sy fanazavana avy amin'ny filoham-pirenena moa ity antoko politika ity. Fa anisany nivohitra tao anatin'ny fandaharana miara-manonja ho an'ny androany faharoa sy tapan'ny fitondrana Rajoelina. Novoaboasan'ny fandaharana ho an'ny androany arak'izany ny teboka maro rehetra marary eto Madagasikara. Mamintana amintsika ny vaovao i Asina Andriamalala sy Andry Rakotomalala. Tsy nisy izay tsy hita tao anatin'ity fitondrana Rajoelina ity. Hita tao avokoa na ny fantrana lalina iainan'ny vahoaka, ny faratsin-dalana, ny tsy fandriam-pahalemana, ny fatapatapahany ny jiro sy ny rano lava. Ny tena zava-doza hita tamin'ity fitondrana ity ihany koa ary efa nanomboka tamin'ny taona 2004 tamin'ny tetezamita ny momba ny fanovana ny tantaram-pirenena ary ny fanomezana tombon-dahan'ny vahiny mitakosina sy manodidina amin'ny mpitondra fanjakana. Dia ny sorona malakilaky talehan'ny serasera dia hoe ampandosirina eo alefa nivelany alefa ny amin'ireny masovo Madagasikara nivelany reny sy ny sisa ielana amin'le afera ao ampaky le afera ny SMMC fa mbola misy afera ihany koa akoatran'izay zay maroroan'le olotiny ao amin'ny resaka fanamboarana le trano le ravana koa iny kolotsaina iny patrimoine botsiroatra io novaina an'ireny ciment sy béton be reny nampimenimenina ny namana député ny ambanivohitra omaly hoe ty demolition man ty manimba ny kolotsaina malagasy ngamba ny anisan'ny mission ny anankiray eto Madagasikara. Manimba ny fomba mampanao malagasy, manotafady ny patrimoine malagasy reny colisée reny fanotana fady zany rova manjakamiadana zany reny fanimbanany reny totohatra amanjato taonany tamin'iny totohatra ny tanana rena iny reny vato reny ny sorony dia nataony any amin'ny iny moa zany mbola resantsika fotoana manaraka satria tsy nariny le izy fa nalainy reny patrimoine malagasy reny fa le resako teo ia hoe anisan'ny mampireharehan'ireo vahin'ireo ny resaka fitsarana ty any anaty posiny izy menakavy. Arak'izany dia mety mbola oloza noho izao no mitranga eto Madagasikara raha toka omena zom-pirenena malagasy ireo teratany vahiny ireo ohatra ny solombavam-bahoaka Todisora Andriamampandry. Io tsy azo meme foana fahatany fa mila mandinika tsara isika. Misy zo sy atidy ary andraikitra maro no tokony hojerena alalinina vao tokony mena an'izany naturalisation na nationalité zany ny olona anankiray any ivelany. Sarotra dia sarotra no maka an'izany ka manina moa no eto amintsika no mieritreritra hoe amoraina izany rehetra. Tsy maintsy jerevana aloha ny fitondrantenan'le olona, ny kolotsainy, inona ny zavatra nataony teto amin'ity fireneny ity, namokatra ve izy eo amin'ny lafiny toekarena teo amin'le fiarahamonina izay nisy azy so nakatan'olona zany zany jerevana daholy ao anatin'izay rehetra zay zay ho tokony mandinika hoe ahoana omena ve sa tsy omena reny olona reny.
Anisan'ny nivoaboasina tao anatin'ny fandarana miara-manonjako tamin'ity androany ity ny mikasika ny fivadibadia-kevitry ny mpitondra fanjakana momba ny vaksiny, ny fanapitehana ny fampianarana ary mibijina maloto nataony manodidina ny mpitondra fanjakana. Tapitrary ny fampalalam-baovao tamin'izao alina izao mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray tompoko.